Makasika kosa indray ny ady amin'ny kolikoly dia nisokatra androany tetsy amin'ny motel Anosy ny atrikasa faharoa entina miady amin'ny kolikoly taona 2024 2024 izay entina indrindra iadina amin'ny kolikoly izay sakana ho an'ny fampandrosoana. Sakana ho an'ny fampandrosoana ny kolikoly izay hita fa mahazo vahana tanteraka eto amintsika. Mila fahavononana sy faharisiana ny fiadiana amin'ny kolikoly. Nisokatra androany tetsy amin'ny motel Anosy ny atrikasa faharoa entina miady amin'ny kolikoly taona 2024 2024. Tetika di firenena momba ny ady amin'ny kolikoly voalohany zany tapitra tamin'ny 2015 dia miditra tamin'ny tetika ady faharoa tsika. Ao anatin'izay zany misy zavatra maromaro izay fanovana satria raha resantsika fotsiny mibango tokana izy dia hoe mila fahavononana sy faharisiana bebe koa zany ny tetika ady firenena momba ny ady amin'ny kolikoly amin'ity folo taona ho avy ity. Ngambany tsy mbola eto aloha ny ahafahako mampiseho azy anareo satria ny antony dia amin'ny latsinainy zao no aseho ofisialy sy ho aparika zany io tetika ady vaovao io. Izany tsy zany ara ty atrikasa izay atao ty dia mifanohy amin'izay. Mifanohy satria misy zany zay paikady tokony ho raisina mifandray amin'izay. Ary izay moa anisany hoe amin'ny mpiatrikasa azy dia tsy maintsy naseho an'zareo lay tetika ady vaovao mba hahafahana zany mametraka an'izay paikady izay araka ny tokony ho izy. Mila sanda ny fiadiana amin'ny kolikoly ary marefo ny fitondrana raha toka mahazo vahana ny sehatry ny kolikoly satria tsy misy etra tafiditra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Izy kosa ny fanavaozana eo amin'ny paikady izay entina miady amin'izy io amin'ity andiany faharoa ity. Ny tanjona tratran'ity tetika ady vaovao ity zany dia ny anankiray ny fametrahana ny état de droit, fanjakana tan-dalàna raha anatiny io. Ary izay anisan'ny zava-dehibe mahatonga an'io fahavakisan'io moa zany ny fiarina io tsy manana fanjakana afaka tena mametraka n'ilay état de droit tsika. Ary izay no mahatonga ny hoe mizatra mivoaka any tsy fantatra ao anatin'ilay izy, tsy manondro tanana izaniza fa ny zava-misy ny resantsika ao anatiny. Faharoa ny fanjakana ny objectif anankiray faharoa ihany koa zany dia ny hoe fametrahana zavatra mba hisiny ny fampandrosoana maharitra satria raha natao ny ady amin'ny kolikoly inge misy sandany io ary izay sandany izay misy tamberiny amin'ny fidiram-bolam-panjakana. Izay fidiram-bolam-panjakana izay nefa milaza fa voafehy ny sehatra fiarina. Ny sehatra fiarina eto zany dia miaraka ao anatin'izay cri izay tsy voafehintsika ara-dalàna araka ny tokony ho izy dia miaina zany ny volamiditra amin'ny fanjakana mazava ho azy fa mihamarefo koa zany ilay fitondram-panjakana rehefa tsy manam-bola izy. Ary izay nefa famerenana an'izay rehetrarehetra izay aloha dia tsy maintsy ny fanjakana tan-dalàna no anatiny. Aharitra 3 andro moa ty atrikasa ity izay andraisana ny sehatra maro anjara. Anisan'izany ireo fanjakana, ny société civile ary ireo mpandraharaha. Tanjona ny fametrahana fanjakana tan-dalàna mba ho fototra ny fampandrosoana maharitra.